La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nulchanao ni fampalalam-baovao. tokony hojerena ny fomba fampiasana vola zay azon'ny orinasa jirama hoy ny ministry ny angovo tamin'ity androany ity mba hamaly ny filan'ny vahoaka nambarana tamin'izany fa mifanavaozana ireo fotodrafitrasa efa antitra ny tokony atao lahara-pahamehana tsy maintsy alefa eny amin'ny fitsarana avokoa na iza na iza voaroroy tamin'ny raharaha fanondranana volamena sy devise raha nambara amin'ny premier ministre lehiben'ny gouvernement androany manoloana ny anto sy ny ultimatum samihafa zay ataon'ny mpanohitra kosa indray na mafisany fa tokony hanajany demokrasia ny rehetra avadika eo numerika ny karatra ireo mpianatra eny amin'ny université Antananarivo manomboka ny volana jona ho avy zao amin'ny alalan'io karatra io no andefasana ny vatsim-pianarana sy andovana ny fisoratanana ankizy vavy 12 taona narindreny ka niaran'ny fampiasana tsy nandraisaka rano ary fanambadiana alohan'ny fotoana ka saika teraka amoronalina tany Ambatondrazaka olona tsara sitrapona nanampy azy maresaka iraisampirenena avy amin'ny biby no mety ny findran'ny valinaretina coronavirus covid-19 tamin'ny olombelona izay hatreton'ny fehinkevitra voalohany izay raisiny ireo mpikaroka avy amin'ny OMS nanadiady tany Wuhan. Ny antentenindreo avy salandra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanara anaraka izany hatramin'ny farany nanombotsika ny vaovao tokony hojerena ny fomba fampiasana ny vola zay azon'ny orinasa jirama hoy ny ministry ny angovo tamin'ity androany ity mba hamalina ny filan'ny vahoaka nambarany tamin'ny zany fa ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa efa antitra ny tokony atao laharam-pahamehana io ny nasaina manoloana ny olana sedrainy ny orinasa jirama ankehitriny na eo amin'ny famatsiana herinaratra izay tapatapaka lava mampitaraina ny mpanjifa na ihany koa ny rano izay efa saika andavanandro ny olona ny tsy fisiny nanambarany ministry ny angovo sy ny ankoranafo androany fa ny fomba ampiasana ny vola azon'ny jirama no tokony atao manaraka ny laharam-pahamehana sy ny filan'ny vahoaka mety amin'ny fiarana amin'ny jirama indray tsy maharaka azona koa efa piny banque mondiale ihany zareo fa ohatran'ny assistance technique natao amin'ny banque mondiale fa tsy mifidy entana donc problème koa zany satria tsika mindram-bola nefa ny ohatran'ny lany amin'ny assistance technique le volantsika fa tsy lany amin'ny fanoloana ny transformateur sy ny fil il y a 330 km de fil qu'il faut changer atana tsy resaka fotsiny hoe production satria ny production efa ampy fa ny tena mahatonga ny jirama tapatapaka dia ny efa antitra loatra ny fotodrafitrasa mitondra ny herinaratra makany amin'ny vahoaka ary izay koa mahatonga ny jirama tsy afaka miconnecté ny olona satria tsy ampy zany le puissance entina amin'ny olona ny fanoloana ireo fitaovana efa antitra ny tokony imasona raha ny fanazavana hatrany amalina izay filan'ny vahoaka izay ny jiro dia efa atao tsikelikely fa le rehaussement an'le quartier mihitsy zany mila amboarina reny transformateur reny na reny connecteur reny ara raha voavy ny orana ka le connecteur hitanareo le ohatran'ny bakoly reny zany rehefa le antitrantitra dia efa misy mitritra dia rehefa coupé zany le jiron'le olona dia afaka adiny ray miveriny satria mila redéclencher indray le jiro dia ohatran'izay koa transformateur koa tsy maharaka tsony fa efa antitra loatra le izy nefa le filan'le olona ny tombo ary le olona connecté koa tombo dia lasa ambany be zany le tension dia manimba zavatra dia eo zany rehetrarehetra zany mila vahana zany olana zany fa eo zany jirama mamahany zany asany zany raha ny zavatra hitan'ny mpanjifa ny orinasa jirama toa misy ny faniliana ndraiky teo amin'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo ary ny mpitantana ny orinasa jirama momba ny olana sedrainy ity orinasa mpanjakana ity ankehitriny manoloana izany ny fiara-mientana isiny ny vokatra azo tsapain-tanana ao anatin'ny fotoana fohy no tankiny ny mpanjifa izay mandony vola na amin'ny jiro izany na amin'ny rano
tsy maintsy alefa eny amin'ny fitsarana avokoa na iza voarorohy tamin'ny raharaha fanondranana avolamena sy devise raha nambaran'ny premier ministre lehiben'ny gouvernement androany manoloana ny antso sy ultimatum izay ataon'ny mpanohitra kosa indray namafisany fa tokony anajany demokrasia ny rehetra miantarandriana tokony anajany demokrasia ny rehetra io no namafisy ny premier ministre lehiben'ny gouvernement manoloana ny antso samihafa nataon'ny mpanohitra amin'izao fotoana izao namafisiny tamin'izany fa mifanohitra amin'ny fampandrosoana ny fisiana korontana eto amin'ny firenena. Fantatsika fa anisan'ny firenena voakilasy demokratika Madagasikara. Ny fifidianana rehetrarehetra reny dia anisan'ny mahatonga fifidianana finoana publika, fifidianana ny tsombam-bahoaka, fifidianana ny bentanàna, fifidianana ny olona ihany koa. Midika zany fa misy ny mandresy, misy ny resy. Ny demokrasia dia lalana roa mifanojo. Tokony anaja ny fanapahan-kevitra sy ny safidy vahoaka malagasy ny mpanao politika. Manaja ary manaiky fa reto no nomena ny vahoaka ny fatokisana dia ny maranisa zany. Ohatran'izany koa ny maranisa tokony maimiena izay hevitra raha masoa ny firenena avy amin'ny izay fitsanisa. Izay no lalana anankiroa mifanojo tokony ametrahantsika ny firenentsika ty mba tsy hisy korontana lava. Ny azoko ambara dia tokony atsatra ny fiantsina, ny lainga, ny tsaho maro isan-karazany satria tsy mahasoa zany. Tsy mahasoa na ny maranisa zany na tsy mahasoa ny fitsanisa ihany koa. Ny asa araka izany no tokony hosan'ny fitondram-panjakana raha nambarany atrandy fa tsy ny aty politika. Entitra etsy ankilany ny tena ny manoloana ny raharaha volamena 7.7 kilao sy devise ny ondrana antsokosoko tany Afrika Atsimo raha nanontany mpanao gazety. Ny makasika ny ataoko hoe ny harem-pirenena maro isan-karazany ataoko fa zao tenako zao anisy ny ady mafy azay natonga ny sambo flahiny izay tsy saiko tonga aka antsokosoko ny andramena teto amintsika tratratsika. Zany maraka fa miasa ny gouvernement ary miasa ho amin'izay fitozovantsika tombontsoa pirenena zany. Ny olona rehetrarehetra izay voakasika an'izao raha mbola mena zao efa nytenen'ny filohan'ny republika zany ary nanamafy an'izany tena dia tsy maintsy entina eo amin'ny fitsarana mahakasika azy na iza na iza. Tsika milalao politika eto Madagasikara no anitarana zavatra tsy marina, lainga ohatran'izany. Fa na iza na iza. Izay voalazanao teo raha misy olona mpiasa mpanjakana voasarona ahatra anatin'izao zavatra zao dia entina fitsarana izy dia fitsarana no manapa-kevitra mahakasika an'izany. Raha ny antontanisa mahatratra any amin'ny 100 miliara ariary ihany ny vola tsy mbola tafaverina amin'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny fanondranana harem-pirenena tany ivelany tao anatin'ny fitondrana maro tany aloha. Atao laharam-pahamehana ny famerenana azy ireny hihatra ny fanazavana hatrany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia vitany ampahany betsaka amin'ny lalana izay namboaran'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy ao amin'ny komuna 3 ampita-tafika alatsinainy vazaha Androhibe nidina ifotony jery ny fototra fitrasa tany an-toerana ny lehiben'ny gouvernement Tsay Christian tamin'ity androany ity miantarandriana efa. Fototra fitrasa maro no vitan'ny fitondram-panjakana amin'ny komuna 3 ampita-tafika alatsinainy Ambazaha ary Androhibe anatin'ny distrika Natsimdrano. Isan'izany ny lalana 12 kilometatra natao rarivato no sahan'ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy izay 590 ny tapandrosoa ny asa ankehitriny. Teo ihany koa ny tsena sy ny maro hafa. Raha ny tsena ohatra dia efa tany amin'ny taona 170 no nisy tsena napetraka andrenam-ponimerina teto fa dia tsena efa tsy mifanaraka intsony amin'ny toetrandro ankehitriny. Dia tonga tiany tsena izay manatrika antsika eto tsena tena manara-penitra mety amin'ny vaninandro ankehitriny saza ny komuna Alatsinainy Ambazaha. Eo koa ny lalana tamin'ny heritaona zao tadiditsika tsara
ho apetraka aminay be ny tanàna ny samboady fa raha mipotaka no nandehanana tao Ambohisakalava dia hiatrika an'izany fametrahana samboady zany tany amin'ny district Anatsimondrano tany dia mijaly daholo ny rehetrarehetra tao aorianan'izay. Zay santatra zany nahitatsika faraparan'ny aratsian'ny lalana. Talohan'izany tsy teneniko intsony fa dia tena teraka accident mihitsy ny lalana tamin'ity fahatry ity, indrindra ny teo Ambohisakalava. Vita koa izy ankehitriny ankasitratsika ve zany? Eo ihany koa ny lycée. Samy sitraka fampandrosoana avokoa ny distrika rehetra manerana amin'ny Madagasikara araka ny nambaran'ny Praiministra Androany nandritra ny fidinana ifotony fijerena ny foto-drafitrasa tany an-toerana. Ankoatra ireo asa vita mbola maro no totosain'ny fitondram-panjakana. Ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia manatratra izay fahatarana rehetrarehetra nisy teto amin'ny firenena. Manao ezaka zany atsika amin'izao fotoana izao amita ny lalana avy ampitatafika atratia Tsadida. Laharam-pamehana zany. Io no ahafahantsika mamokatra ny vokatra, io ahafahantsika mijery ny sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny satria raha misy marary, raha misy ny zavatra maika dia lalana anisan'ny olana goavana be tato be zany. Zavatra faharoa izay tsy maintsy jerentsika ihany koa satria be dia be ny zaza, be dia be ny tanora. Zay no tsy maintsy anaovantsika laharam-pamehana ihany koa ny fanaovana foto-drafitrasa eo amin'ny sekoly, eo amin'ny fifanana, eo amin'ny fahasalamana ihany koa. Izay rehetrarehetra zay hitondrantsika lalan-tsaina vaovao ny hoe tsy misy distrika apetraka antsika ho tara tsony eto Madagasikara. Zava-dehibe ny fananganana foto-drafitrasa tahaka izao ho an'ny fampandrosoana. Sahako ny teny amin'ny sombam-bahoaka ary amin'ny anaran'ny vahoaka fa ny zavatra vita tao anatin'ny taona tsy vita mpitondra tany aloha tao anatin'ny roapolo taona. Azo tsapaitana zany. Raha hijery fotsiny tsika amin'ity lalana ripohity numéro 8 ity izay miditra eto ampitatafika tsy ateny Andriambeantsadita dia vita. Maro zavatra vita ety. Ny amin'ny resaka fampianarana na amin'ny resaka tatsaha satria dia barazy anankiroa no vitainy ety rehefa vita aty Atsimondrano. Hitoetra ny fanamboarana izany ety an-toerana ary ny fanazavana trany. Nangataka kosa ny mponina nijerena ny vahaolan'ny rano sy ny jiro amin'ireo komina telo ireo. Paikady isorohana ny fiakaran'ny rano eto Antananarivo no fanadiovana ireo lakan-drano fa eo ihany koa ny fananganana foto-drafitrasa amin'ny fivoahan'ny rano. Manoloana izany nanolotra fitaovana entina hanadiovana ireo lakan-drano eto amin'ny tanàn'Antananarivo androany eo anivon'ny AFD Abrahama Randriamanana. Olana miteraka ny fiakaran'ny rano indrindra amin'ireo faritra iva eto an-drenivohitra mandritra ny vampitao-pahavaratra ny fahatsitsenan'ireo lakan-drano ateraka ny loto, eo ihany koa ny fahasimban'ireo foto-drafitrasa. Manoloan'izany tafiditra ao anatin'ny tetikasa entina nataterana ny fanadiovana sy fanamboarana ireo lakan-drano eto an-drenivohitra ny tetikasa PIAA na ny programme intégré d'assainissement d'Antananarivo izay vatsiany AFD na ny Agence Française de Développement eto Madagasikara. Projet moa dia ilay fehezana ny ahafahantsika amin'ny feny tonga-drano eto amin'ity Antananarivo ity ary indrindrindrindra hanatsarana ihany koa ny toeram-pirenena ny olona mivady tanàna amin'ny maha-bassin Antananarivo dia raha vao misy orana maharitraritra dia manao sarotra ny ino moa zany ny fanariana rano dia ny ouvrage sy ny infrastructure rehetra rehetra amin'ny réalisena zany hanatsarana izay condition de vie amin'ny mponina izay mba tsy ho fefiky ny rano maharitra loatra rehefa sendra ny orana zany ny sendra toeram-pirenena. Misy telo ireo nisitraka ny fanampiana ara-pitaovana avy amin'ny AFD amin'ny alalan'ny tetikasa PIAA. Isan'izany ny eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, ny komina Antananarivo renivohitra ary ny Apipa. Ny tetikasa fanadiovana ny tanànan'ny Antananarivo dia anisan'ireo vatsian'ny Agence Française de Développement sy ireo mpiara-mombonantoka samihafa. Fifaliana ho anay an'io ny manampy ara-pitaovana ireo mpandray anjara misehatra amin'ny fanadiovana ny fanamboarana ny foto-drafitrasa ho fanatsarana ireo lakan-drano eto Antananarivo ao anatin'ny fanarana ireo fipetratakina amin'ny fanatanterana izany. Et leur santé sera préservée en utilisant ces outillages.
Tontosandroany teny anivon'ny komina Antananarivo ny fanolorana ireo fitaovana vaovao ampiasaina ho fanadiovana sy ho fikojakojana ireo lakan-drano eto an-drenivohitra. Avadika numerika ny karatra ireo mpianatra eny amin'ny oniversité Antananarivo manomboka ny volana jona izao. Amin'ny alalan'io karatra io no andefasana vatsym-pianarana sy andoavana ny fisoratana anarana io na saina. Afaka amin'ny volana May izy io dia efa hipetraka araka fampanantenana ny mpitondra teny ny filoham-pirenena moa ny ministra ny angovo sy ny akoranafo teo. Ny fidirana manaraka dia rehefa mifarana ny fampianarana amin'ity volana May ity. Fidirana manaraka zany fiandohan'ny volana Jiona dia efa manomboka ny digitalisation. Azo karatra, carte d'étudiant sy carte visa miaraka aminy zany ireo mpianatra rehetra. Araka izany, iroso amin'ny digitalisation ny Université Antananarivo manomboka ny volana Jona ho avy izao. Tetikasa izay rahana amin'ny teknisiana Senegalais ny fametrahana azy. Rehefa tafapetraka ity fomba fiasa vaovao ity eny amin'ny anjerimanontolo, maro no iova raha ny fanazavana hatrany. Araka le teniko teo anatin'io digitalisation io dia ho hitan'ny mpianatra amin'ny telefona ny ohatra. Satria miaraka miasa amin'ny telefona ilay carte. Hoe inona avy ny programme. Afaka mifanerasera amin'ny mpampianatra ihany koa izy, mety amin'ny alalan'ny visioconférence zany na amin'ny vidéo, télécharger, download cours avy amin'ny tranokala koa izy, mety avy amin'ny université any ivelany izy io. Ary indrindrindrindra koa afaka mandoa sasatsasany amin'ny filany izy amin'ny alalan'le carte sy amin'ny alalan'le telefona. Ho azo ny ray aman-dreny atao ihany koa ny manara-maso ny fianaran'izany any amin'ity fidirana amin'ny digitalisation ity raha ny fanazavana ireo teknisiana Senegalais izay anonias. Ho hita amin'izany ihany koa ny fahatongavan'ny mpianatra ao am-pianarana, ny sazy azony raha misy ny fahadisoana nataony, ny naoty azo tamin'ny fanadinana, ny dingana vita teny amin'ny ambaratonga ambony sy ny maro hafa. Ity tetikasa ity izay isan'ny tetikasan'ny filoham-pirenena. Ankoatra izay, nanolotra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny Université Antananarivo androany ny ministeran'ny angofo sy ny akoranafo notro ny solombavambahoaka ao amin'ny poriporitany faharoa. Teny amin'ny ministeran'ny fahasalamana androany nanohizan'ireo paramètre teto Antananarivo ny fitokonana. Hatreto tsy mbola nisy ny fifambodiniana ary mbola itonotolona hoy izy ireo ny alarana efso. Teny amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka teny Amboda androany no nanohizany ireo mpitsabo mpanampy ny fitokonana. Tsy mbola nisy valiny hatreto ny fitakiana natao nanomboka ny taona 2020 amin'ny fandoavana ny indemnité de risque tamin'ny fiatrehana ny Covid-19 ny taona 2020. Araka ny nambara omaly dia tsy tsahatra akory ny fitokonana manerana Madagasikara ary hitantsika fa miampiantana tsikelikely amin'izay ny any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao satria efa mandeha mibaikipitolomana hoe grève générale tsika manomboka izao. Eto amin'ny ministera no safidiny indray androany ahafahana mampiseho hoe any an'ilay fototra ilay ivo ny fahasalamana eto Madagasikara mihitsy no maneho ny heviny ireo olona narary ireo satria heverinay fa zo toy ny zon'ny olona rehetra ihany ny zon'ny paramedy ka na dia efa nampiandrasana efa taona nampiandrasana ray taona teoriana ary tsy adinonay akory ary heverinay fa efa tokony ho aloza an'izao zany. Nandritra ny fotoana nandalovan'ny mpanao gazety teny an-toerana tamin'ireo ora atoandro tsy mbola nisy ny fifampiresahana teo amin'ny tompon'andraikitry ny ministera sy ny filohan'ny syndikan'ny paramedy na teo ary ny fampanantenana natao omaly. Raha nanao fanambarana ny ministera omaly fa nisokatra ny fifampidiniana hatramin'ny androany dia tsy mbola nahazo fifampiantsona amin'izany ny tenako izay mitarika an'izao etsika izao fa ireo olona voakarama kosa dia efa nanindraindra fa misy an'izany dinika izany. Dia marianay tsara fa tokana ny syndicat ny paramedy eto Madagasikara ary andraikitry ny syndicat samy irery ny manao fitakiana ara-dalàna fa ny ankoatr'izay dia mpisandoka ihany. Ny tokona avokoa ireo mpitsabo mpanampy any amin'ny faritra rany Angombaovao voaray, isan'izany ny ao amin'ny CHU Fianaratsoa, ny direction régionale de la santé ao Yorombe, ary ny ao amin'ny faritra Vakinankaratra, ny ao amin'ny direction régionale de la santé ao Atsimo-Antsinanana. Raha ny fanazavana tsy hijana ny fitokonana raha tsy voavaly ny fitakiana.
Amitaky ny andoavana ny vatsim-pianarana ny taona 2022 sy ny allocation de stage ireo mpianatra ho mpitsabo anivon'ny université Antananarivo. Irizo amin'ny dingana manaraka izy ireo raha tsy misy valiny azo fanampanazavana. Manoloana ny fitakiana nataon'ny fikambanana mpianatra mpitsabo eto Antananarivo ny 2 janoary 2024 tsy nazonay valiny mandrakandroany 6 febroary 2024 dia maneho ny alahelo ny fahatsopanantenany ny mpianatra mpitsabo eto Antananarivo. Mpianatra mihoatra ny 3,000 ny miandra n'izany vatsim-pianarana izany ary mihoatra ny 1,000 ny tokony hisitraka ny allocation de stage. Tianay koa mampatsiahy fa 200,000 monja no raisinay isan'andro amin'ny asa mavesatra ataonay eny amin'ny hopitaly. Ka mino zahay fa tokony efa hisy fitombony izay zavatra izay. Efa nisy ihany ny fifampiresahana sy fampanantenana ny ekarany 4,000 ariary tamin'ny taona 2024 fa mbola andrasanay foana ny fanatanterahana an'izay hatramin'izao. Araka ny nampitaina taminay nefa dia sinoy amin'ny filohan'ny Repoblika Madagasikara sy ny amin'ny Prime Ministre sisa no ilaina mba hamoana ny volanay izay zoanay tokoa. Amin'ny anaran'ny alahelon'ireo zoky ny alohalalana anay teto amin'ny sehatra fitsaboana sy ho an'ireo ho avy ny zandry ao afara dia apetraka aminareo ray aman-dreny ny fanamahevanana ny alahelonay. Tsy tombony an'izaniza nefa ny fisinkorontana eto amin'ny firenena ka mino ny fitiavanareo zahay mialohan'ny andraisanay fepetra. Efa eny ny von'ny filan-kevitra ministra ny tolo-dalàna mahakasika ny tanin'ny Colomb ankehitriny. Zava-dehibe ny fandrosoan'ny dingana rehetra ho fampiarana izany raha ny fanazavana azo miantana andrianay. Maro ny tany misoratra amin'ny Colomb na ny tany voanjo manerana ny nosy. Raha toka tany aloha tsy nisy ny lalàna mifehy azy ireny. Ny taona lasa natolotra nodininy teo anivon'ny CRDA na ny Commission de la Réforme sur le droit des affaires ny tolo-dalàna mikasika izay. Ankehitriny efa eny anivon'ny filan-kevitra ministra izany mialohan'ny andefasana azy ho lanina eny anivon'ny parlemanta mandritra ny fivoriana voalohan'ny parlemanta amin'ny volana Mey izao. Teboka maro no mahazava-dehibe ity tolo-dalàna ity. Ny tena tombontsoa dia maro reny tany reny izany no nilozan'ny vazaha ny vahiny tamin'izany andron'ny fanjanahantany no efa malagasy no mampiasa azy. Betsaka mihitsy any ambanivolo any izao dia tena betsaka ny eto andrenivohitra ihany koa misy fa mba ahafahan'ireny malagasy reny izany misitraka tena hoe tsy ampilaminana ny zoany eo amin'ny tany satria izy mba efa nanajara an'ilay tany dia izay indrindra ny tena antony namoahana ny lalàna io. Misy ihany koa ny filan'ny fanjakana eo anivon'ny gouvernement ihany koa reny ministera reny ange mila tany ihany koa e. Ohatrany hoe anaovana fotodrafitrasa reny zany mila tany ihany koa. Anisany hoe nomezana fahafahampo an'izay etaeta sy izay filan'ny fanjakana izay ihany koa zany ny fisian'io lalàna io ary ny fivoahana izy io ainganatiny. Anatin'ny fanatsarana ny sehatry ny fananantany ankoatr'izay, nambarany teo anivon'ny FNF na ny Fonds National Foncier fa ampanarahana ny fentra ny resaka fandrefesantany eto Madagasikara. Efa misy ihany koa ny volavolan-dalàna mikasika izay ary tokony rosoana ny fandanian'ny olona izany. Anisan'ny voalaza sy voavolavola ao anatin'ny lalàna mikasika ny géomètre sermenté io ny fomba fanatsarana ny asany sy ny mpandrefitany dia eo ihany koa ny fanatsarana ilay fomba fiasa mihitsy. Ametrahana zany ilay atao hoe fomba fiasa tokana standard de service moa no ilazantsika azy angaikangana tokoa mba hitovian'ny fomba fiasa zany na eto Antananarivo ilay olona mangataka asa na any amin'ny faritra dia io volavolan-dalàna mifehy ny mpandrefitany io zany no iasan'ireo mpandrefitany ireo. Tena hoe satria ny filaza azy hoe matianina dia mba ilay lalàna iasany koa zany mba ho lalàna ho an'ny matianina mihitsy lalàna io na amin'ny resaka sarany eo ihany koa ny resaka durée de traitement sy ny rehetrarehetra zany. Izay io nentina ametrahana ny zotra rehetra arahana ny lalàna ahafahan'ny tompon'ny tany hisitraka ny izy mifeno. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ataontsika mahakasika ny herinaratra any amin'ny distrikan'ny Maintirano eo ihany koa ny trangam-piarahamonina any Ambatondrazaka rehefa avy eo.
avez le choix d'offrir un cadeau par défaut ou d'offrir un cadeau de valeur ou de vous offrir le monde. Parce que le monde entier accepte Mvoul partage du bonheur et profitez des frais de la carte réduits de 90% pour vous faire plaisir. Love tombola Mvoul, ny valo hatramin'ny 14 févroary ampiasaony carte visa Mvoul, navidio amin'ny Mvoul mifanomezana ho an'olo tianao dia mandraisa anjara amin'ny fisarihana amerenana hatramin'ny 300 000 ariary. Tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Je confirme les propos de notre administrateur général. Nos diplômés, nos ingénieurs occupent des situations prestigieuses liées à leur formation d'excellence. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Mesy trano tapany faharoan'ny vaovao isika. Mbola naneho ny fahavononany amin'ny fiara-miasa amin'ny ben'ny tanàna Naina Citroën ireo mpanolontsaina avy amin'ny IRK raha nambaran'izy ireo tamin'ity androany ity Henri Flore. Eritaona mahery kely izay no fotoana niarahany tantana teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ho an'ireo mpanolontsaina ny tanàna sy ny ben'ny tanàna Naina Citroën. Androany nanao fanambarana ireo mpanolontsaina ny tanàna avy amin'ny IRK fa mitovy fijery amin'ny ben'ny tanàna izy ireo ka manao laharam-pahamehana ny tombontsoany be sy ny maro amin'ny alalan'ireo tetikasa maro samihafa. Manohana tanteraka ny fitondram-panjakana ihany koa izy ireo sy ny ben'ny tanàna Perinasa raha ny fanazavana. Indray ny fanohanana tsy misy fepetra ny filoha repoblika Andrinirina Rajoelina sy ny ben'ny tanàna Naina Citroën. Tsy pahatay mpanolontsaina IRK maron-drano ny fanasoketana ny ben'ny tanàna afantatarana ny andiasany na avy amin'izy izay fanatatsiny izay izay mpikamana IRK atao anatin'ny filan-kevitra municipal dia manamafy ny fanohanana any ben'ny tanàna Naina Citroën ary manatratrany fahavononanay iara-miasa aminy ho fanatsarana ny tanàna ao anatin'ny fikatrahana tombontsoa be sy maro. Ankoatra izay, efa misy ny fandefasan'izy ireo taratasy any amin'ny bureau politique mahakasika ny mpanolontsaina IRK iray izay nitorony ben'ny tanàna teo iny mba hahafahana mandray ny fanapahan-kevitra. Ny IRK moa dia fonona antoko maromaro ary amin'ny antoko sy ny antoko dia misy ny atao hoe discipline de parti ka momban'izay zavatra izay efa napetraka any amin'ny provinbe ny raharaha dia anjara provinbe mandinika dia mamoha fanapahan-kevitra. Raha ny fantatra misy 5 ny mpanolontsaina ny commune avy amin'ny IRK ka ny 4 amin'ireo no fantatra treto fa manohitra ny fiara-miasa amin'ny ben'ny tanàna ary ny iray hafa izay mbola miandry ny fanapahan-kevitra mahakasika azy. Natolotra ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fitaovana ahafahana mitantana ireo fako vokatry ny ady atao amin'ny valinaretina Covid-19 zava-dehibe ho an'ny firenena malagasy izany raha fanazavana azo gaitao Andriatsilavo. Na eo aza ny fiparitany valanaretina amin'izao fotoana, isan'ireo firenena mahay mandrindra sy mampiatra ireo vokam-pikarohany amin'ny alalan'ny fampiasana ireo rahokandro vokatra azo avy amin'ny zava-maniry Madagasikara. Ireo vokatra malagasy no nentina ny tsaboina ireo marary ka namoana ny totanisa ofisialy momba ireo sitrana tamin'ny valanaretina nanomboka ny taona 2020. Tao anatin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 sy ofisiroana ny tontolo iainana, misy ny fanaranana natao eo amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministeran'ny tontolo iainana ahafana mitantana ny fako izay ahitana vokany roa lehibe. Voalohany dia miaro amin'ny tsy fiparitahan'ny otrikaretina izany. Ary zany milazana hoe fanjakana malagasy dia mijery atsika vahoaka manokana mihitsy. Ary izahay ato ministera fahasalamam-bahoaka moa dia tena manaraka tsipriana
mba tsy paritany zany tsy mikaretina izany. Ny zavatra entin'ny faharoa zany amin'ity hoe fitantanana ireo fako vokatra ny amin'ny ady atao amin'ny coronavirus dia fiarovantsika ny tontolo iainantsika satria fantatra fa ny tontolo iainana salama no manome fahasalamana koa ho antsika. Nisy ny fanolorana ireo fitaovana nampiana ny fitoeram-pitsaboana misahana ny valanaretina COVID-19, fitaovana iarovana ireo mpiasan'ny fahasalamana manerana ny nosy, ary koa iarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fitantanana ny fako avy amin'ny fisorohana ny fiparitahan'ny valanaretina. Hitantsika fa any fiainana be dia saherana ankehitriny izy ireo amin'ny fiparitahan'ny aro-bava fotsiny ohatra izay ampiasain'ny olona dia tazana eny an-dranomasina, eny amin'ireny tanimbotso ny zavatra maro be ireny. Isika eto Madagasikara dia miahy miara tontolo iainana mba tsy ho tonga amin'ireny niveau izay mahazo ny firenena maro be ireny amin'izany fitantanana ny fako izany, ary natolotra ao amin'ny ministera izany ireo fitaovana ireo ahafahany mitantana an'izany fako izany sy ahafahantsika mba tsy hanana an'ilay fiparitahana izay manimba ny tontolo iainana ary mety vao mainka hampianaka ny valanaretina manerana ny Fifanohanana eo amin'ny fidirana an-tsehatra mikendry ny fiarovana ara-pahasalamana sy ny fiarovana ny tontolo iainana, fitantanana ireo fako izay mety ho fandotoana ny rano, ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ary ny fitantanana ireo akora simika samihafa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana no tanjony. Eo ihany koa ny famporosiana ny fikarohana sy ny fanamorana ny fizarana ireo antotan-kevitra sy torohay, entina hanatsarana ny fitantanana ny tontolo iainana sy ny fahasalamana amin'ny ankapobeny. Azo herinaratra tsy ho elany any amin'ny distrikany Maintrano. Herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro 10 mégawatt no apetraka ary commune efatra no azo tombony amin'ny izany fanadina. Maintrano renivohitra commune Betanatanana, Andapitokana ary Mafejijo no isitraka ny herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Veleran-tany 20 hektara mahery ao anatin'ny commune Mafejijo no ametrana ny fotodrafitrasa mamokatra herinaratra manana tanjaka 10 mégawatt avy amin'ny fitondram-panjakana. Ny tsy fisian'ny herinaratra izay isan'ny fototra mampiroborobo ny asan-dahalo any an-toerana. Ao anatin'ny fikarakarana ny antotan-taratasy rehetra ny fitondram-panjakana any an-toerana ankehitriny ary iroso tsy ho ela amin'ny fanantenterana ny fotodrafitrasa. Tena tombony lehibe mihitsy ho an'ny faharosy melaky ato amin'ny district Maintrano satria zany hazavana zany dia mitondra fandrosoana développement. Izy ity zany tsy honopono fa tena fa matotra zany efa matomboky ny projet fa tonga zany fitaovana avana an'izay. Anisany sitraka tombontsoa lehibe amin'izany ireo mpamboly ao anatin'ny commune Ambonivohitra ary ambiroborobo ny toe-karena ao anatin'ny faritra Melaky. Lehibe tokoa satria toerana nandehanana androany ity dia kizo izay fandalovan'ny dahalo ary koa avokavoka ny Maintrano raha ohatra ka hoe resagna resaky légume zany dia hitondra vokatsoa izy ity satria ho isy hazavagna bevata ary tsy commune Mafejijo irery ihany higokan'ity fotodrafitrasa lehibe ity fa Maintrano renivohitra dia ny commune Andabitoka dia ny commune ny Betanatanana. Hampiena ny asan-dahalo any an-toerana tokoa ve ny fametrahana ny herinaratra ny faritra Melaka izay isan'ireo faritra mena amin'ny asan-dahalo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mahazo vahana tatoatin'ny vaky fasana any amin'ny faritra Atsimo andrefana. Izany lasibatra amin'izany ny fasany ireo mpanjaka raha ny fanazavana azo Abrahama Randriamanana. Lasibatra manoloana ny firongatry ny vaky fasana any amin'ny faritra Atsimo andrefana ankehitriny ny fasan'ireo mpanjaka raha ny nambarany fikambanan'ny mpanjaka maro serana mahavaly isany amin'izany ny fahavakisan'ny fasan'ny mpanjaka ao Betioky Atsimo. Misy le fasana vaky ary na izaho miteny azy mahamengatra satria amin'ny fomba nampanjaka zany hotrany tsy dia bibilena loatra le filazana satria zavatra mahafady mahamenatra. Misy voatotohina ny fasana mpanjaka misy vaky fa fafatapatatsina ihany ny nanao ny tsy nanao satria fahita solotsany dolo le olona nahavanindro zao. Nafa indraindray aza fa mipoerapoera mihitsy le olona nanao hoe tsy ho gadra izy fa manana miaro na raha ka dia mangataka zany raho fiarahamiasa indrindrandrindra amin'ny fitsaranao amin'ny raha ty raha fa tonga zay vorina ihany sy nampitan'ny filaminana mba hijery satria efa mirenireny ihany olo reo ary efa hitanay sorotra. Irosona ny fanatanterahana ny fanadiovana ho famerenana ny asin'ireo fasan'ny mpanjaka voasimbasimba raha ny fanazavana. Tamizikifika amin'ny 95 zany no halatsalo ala anakifolo. Ty indray vaky fasana dia tsy maintsy ala misy alafadotra koa atao mba hanadiovana mba hamerenan-kasina ireo fasa zay vaky ireo.
Tsy aivina, isan'ireo mampiavaka ny faritra Tsimondrefana ny fisian'ireo vakoka sy fomba fiainana nentim-paharazana izay mahasarika ireo mpizahatany. Niakatra avo roeny ny vidin'ny legioma eny an-tsena amin'ny azo fotoana izao. Antony mahatonga izany tsy fisian'ny rotsakorana ka nampiena ny vokatra ireo tantsafa. Raha oharina tamin'ny taon-dasa, nahitana fiakarana tamin'ny 100 ny vidina legioma amin'izao fotoana izao. Ny karaoty ohatra, alaina 200 ariary teo aloha, efa niakatra 304 ariary hatramin'ny 504 ariary no akana azy amin'izao fotoana izao. Miteraka fatiantoka ho an'ireo mpivarotra ny fiakaran'ny vidiny entana raha ny fanazavana. Antony, maka entana isan'andro, misy fotoana tsy lany ny entana, mihena ny entana vidiny ny mpanjifa. Araka ny fanadihadiana natao, ny tsy fisian'ny rotsakorana no antony goavana mampiakatra ny legioma. Tsy misy vokatra mena avokoa izay ambolena rehetra. Saika andray aloha lasa mijalo ny vahoaka madinika. Zay zao tena hitako olana be aminay ety mivarotra zao tena tsy malafo zay efa zatra le prix taloha ny olona. Mahazo tombony firy tsony zany anay amin'izao. Indraindray mahazo tombony, indraindray matiantoka. Satria ilay olona mahita le entana miakatra dia tsy sa efa ety. Nefa ny entana angalanao anazy lafo be. Miampy ny frais sy ny dokera. Mampiena ny legioma jifain'ny mpivarotra sakafo masaka, ny fiakaran'ny vidiny ialana amin'ny fatiantoka. Tsy afaka mampiakatra ny vidin'ny lasopy sy composé nefa ireo mpivarotra, na eo aza ny fiakaran'ny vidina legioma io. Manahena ny fatran-tsakafo no atao ialana amin'ny fatiantoka, raha ny nambaran'izy ireo. Aloha izy mety hoe misy vonganovy anankiroa pasapasaka sy karaoty ao anatin'le legioma. Taty aoriana tsy maintsy nahena le izy mety lasa ray sisa dia ohatrohatran'izay. Antoka iray mahasalama ny fihinanana legioma, miezaka mandamina ny ao an-tokantrano ny renim-pianakaviana, na eo aza ny fiakarana izay vidina legioma izay. Zanaka amositra sy onka manalina noho ny volenina tamin'ny velaran-tany 23 hektara tao Ambatondrazavavy Nosy ny farany herinandro teo. Fotoana nanokafana ihany koa tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolekazo ao Nosy ka atao Andriatsilavo. Fa nataontsika tatia Ambatondrazavavy namboly zanaka honko tsika. Raha ny totaly natmeny namagna teo 43 100. Zato sy 3 arivo sy 4 ny voavolontsika niany. Be zany, isorana atsika jiaby satria nagnantso zahay, nagnentana zahay, nitavandra zahay, avy anareo hava. Araka izany, tao Ambatondrazavavy Nosy no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fambolekazo tao Nosy ho an'ity taona araka amin'ny 24 ity, ary zanakazo 103 sy 4 ny voavoly, raha toka 4 izany nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taona 24. Atreto raha ny fanazavana, mahatratra 5,700 ny taham-pahavelomany azo novolena ao an-toerana. Ny fambolena azo izay tsy maintsy raha maso akaiky manomboka izao noho ny ataon'ireo mpanao arina fandrehitra sy ny mpitevy ala. Trangam-piarahamonina kosa indray dia ankizy vavy 12 taona narindreniny ka niara ny fampiasana tsy nandraisaka rama ary fanambadiana alohan'ny fotoana ka saika ateraka teny amoron-dalana tany Ambatondrazaka. Olona tsara sitraponina nampiasa tamin'ny izany Yves Richard. Saika ateraka amoron-dalana ity zazavavy 12 taona no roany olona nipetrahany tao Ambatondrazaka ity. Avy any Sahamamy distrika Anaparafara volany tenany no hitan'ny mpiarahamonina ny Etsijaza. Olona tsara sitrapono nitondra azy teny anivony CSP2 Ambatondrazaka taorian'izay. Izay madama zay zao voalohany andray amin'ny tanana anazy tonga amin'ny CSP2 tonga zay dia kidy lamba andraisana anazy teraka moa izy dia aveo izy niambana felifeta dia zany nandeha mafanampiaina zany. Fa ny olona zany manampy lasera taon'ny dispensaire na ny akanjo kely lamba ho andreny nanampy vola mba mivezivezeko teo dia ny population koa zany efa nanampy kakizy teo. Mbola tsy ampitona ihany koa navalina no nariany ray aman-dreniny. Nandray an-tanana azy no nampanambady azy tamina lehilahy iray saingy maty ny aretina ihany koa ny vadiny. Nanomboka teo ny toetra jizaka nataon'ny avan'ity lehilahy maty ity ka niafara tamin'ny fandroahana.
raha fanambady zay sizy dia mamonjy rano ilay izy dia avona tamin'ny dia efa narary ihany izy dia efa metimety amin'ny dokotera dia kanjony izy maty dia raha fa maty voalevina volana angamba izy tey dia efa nanao toetra tsy zaka tamina amin'izay ilay olona nitaizana hery mamanay dia raha fa teny efa kaiky teraka dia mivasinjarena be. Fanampian'olona nangoraka azy avokoa araka izany no nanolotra lamba fitafy ho an'ny zazalahy kely voateraka sy ny reniny. Efa nisy fampandrenesana nataony manam-pahefana hitadiavana ny fianakaviany. Ireto farany no andrasana na izany amin'ny fandraisana ny tanana azy mianaka na ny fikarakarana ny antota taratasy ny zazakely toy ny kopy sy ny maro hafa. Trangam-piarahamonina tsy mbola fahita tao Ambatondrazaka ny toy izao ka nahatonga ny fiarahamonina nanampy azy mianaka. Taoriana ny famaizan'ny CEG ao manana avaratra roa herinandro lasa izay tsy mbola afaka manao ny fianarana ireo mpianatra any an-toerana. Manao antsoava ministera tompon'andraikitra ireo mpianatra sy ny ray aman-dreniny. Henri Flore. Efa roa herinandro mahery izay no tapaka tanteraka ny fianaran'ireo mpianatra ao amin'ny CEG Manambolosy ao anatin'ny distrikty Manaravaratra vokatry ny fahamaizana ity sekolim-panjakana ity. Tsy afaka mianatra ny mpianatra ary fitaovana maro samihafa no simba toy ny salle de classe, ny biblioteka sy ireo fitaovana rehetra tao anatin'ireo voalaza etsy ambony ireo. Manoloana io, manao antsoava amin'ny tompon'andraikitra izy ireo mba hamana ny olana. Ataka amin'ireo tompon'andraikitra ny fanjakana ambony zahay amin'ny réhabilitation ny CEG-nay satria tegna tsisy ny salle de classe ianaran'ny akizinay eto. Ijery akaiky anay akato amin'ny commune rurale Manambolosy district Manaravaratra fa tsy manana salle de classe ianarana ny mpianatra. Efa misy hoavy roa herinandro tsy nianatra ny mpianatra, tsisy ny table banc, tsisy ny mainy document rehetrarehetra dia apetraka aminareo tompon'andraikitra moa zany ny raharaha ary indrindrandrindra moa zany ny resaka ady amin'ny domaine scolaire satria ny zavatra misy eto amin'ny commune rurale Manambolosy ity zany misy olona zany miady haka ny domaine scolaire ny CEG. Tsy ivana fa ny aliny alahady fa 20 janoary lasa teo no manisy nandoro ireo efitrano fianarana ao anatin'ny CEG commune Manambolosy district ny Manaravaratra ity izay ahitana mpianatra manodidina ny 100 eo. Andro vitsy mialohan'ny famaizana io efa nisy olon tsy fantatra nandatsaka taratasy tao anatin'ny tokotanin-tsekoly mandraona ireo mpianatra sy ny tanin-tsekoly mba hangoronentana. Mitoy ny fanadidina sy ny fikaroana nataon'ny mpitandro filaminana any an-toerana amin'izay mety navandoza na may ity sekolim-panjakana ity. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray avy amin'ny biby no mety nifindran'ny valanaretina Covid-19 tamin'ny olombelona izay hatreto ny fehi-kevitra voalohany ireo mpikaroka avy amin'ny OMS nanadiady tany eo anina fanadina. Androany no nitondra ny voka-pikaroana voalohany momba ny mety nipoiran'ny Covid-19 tany hoany ireo manam-pahaizana avy amin'ny sampam-pandraharaha. Iraisam-pirenena momba ny fahasalamana nanao fikaroana tany an-toerana nandritra ny 10 andro. Teboka 4 goavana no naroso mety antony nipoiran'ny valanaretina. Nifantoka tamin'izany ihany koa ny fikaroana raha ny fanazavana. Voalohany fifindrana mivantana avy amin'ny biby amin'ny olombelona. Manaraka ny fifindrana avy amin'ny biby izay mety efa nitondra ny tsimokaretina. Manaraka ny mety ho fifindrana avy amin'ny entana toy ny hena na mpangatsiahana izay isan'ny hevitra naroso ny fitondram-panjakana ao Chine. Ary farany mety ho vokatry ny loza avy amin'ny fikaroana teny anivon'ireny laboratoara ireny. Ity farany izay isan'ny notsindren'ny filoham-pirenena Amerikanina teo aloha. Araka ny fanohan-kevitra voalohany navoaka andro manam-pahaizana androany. Ny hevitra faharoa mahakasika ny fifindrana avy amin'ny biby izay mety efa nitondra ny tsimokaretina ny voatazana hatreto. Raha toa ka isan'ny namaivan'izy ireo ny mety ho fipoiran'ny valanaretina avy amin'ny loza teny anivon'ireny toeram-pikaroana samihafa ireny. Mbola mitony fikaroana momb'izay raha ny fanazavana ary isan'ny anaovan'ny sampam-pandraharaha iraisam-pirenena momba ny fahasalamana.
antso amin'ny rehetra ny fizarana tahirikevitra mety hitondra amin'ny fahafantarana ny antony poirany covid-19 tany Wuhan. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara ato tompoko. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Vous a présenté Ni Vavo. Nanulcha teo ni fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavo.